arahaba ilaina soavina ny tompo ombanao izany fiarabany anjely izany no iarabany sampana Dorcas atsika rehetra amin'izao fanombohan'ny Noely sambatra 2024 izao. Andeha isika hitsangana idera sy hisaotra ny tompo amin'ny alalan'ny famakinany Luka toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 5:50. Luka toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 5:50. Rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny alalan'ny tompo. Ary hoy Maria, ary ny fanahy Paiera Celasi ka izy ny tanfis da fantafanesi ambatra Paiera ny Nazaret aminy ary masina anarany ary ny fanahy dia fantasy taona fatiry samanisy ary piatratra ny piatra tamin'ny fitsandrianana izy ary mahandritra ny iaro ny izy fanatsiaro ny famindram-pony araka ny voalazany tamin'ny fahazaka tamin'ny rama sy ny taraka mandrakizay. Ary Maria, amen. Andeha ataontsika ny hira 120 andimy voalohany ka hatramin'ny sy ny faharoa. Misaotra anao izahay, misaotra sy manome voninahitra anao izahay Tompoandriamanitra io no nanomezanao an Jesosy Kristy tonga hamonjy anay zanak'olombelona. Misaotra anao izahay no ny fitiavanao anay tsy tapaka isan'andro ka nanomezanao tombonandro anay indray amin'izao anio izao ka ahafahanay mankalaza ny Noely. Ho mangataka ny fanahy masinao izahay ray eo mba hitoetra ato anatinay ary atreo feno izao andro anio izao ary
Izany vavaka izany dia akambanay raha sitraka ao dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao zanakao manao hoe rainay izay any an-danitra famasinana eny anaranao tonga ane fanjakanao atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra eo any an'io izay anasazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay afaka-panahy fa manafanay amin'ny ratsy nao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Iara hipetraka isika. Mialoha ny vaky-teny dia ataontsika ny hira 119 andininy voalohany. Maka ny soratra masina sika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky Mika toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Izany dia miteny ny nahaterahan'ny Mesia sy ny toetry ny fanjakany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy ao aminao ny voan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy amin'ny Israely, hatry ny fahagolany nefa novoahany, dia hatr'izay koa dia atolony ireny ambara-piavian'ny fotoana hiterahazay anankiray hiteraka, ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely, ary nitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehova sy amin'ny voninainy ny anaran'i Jehova Andriamanina, ka andro fahizay ireny. Fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny farantany izy, ary izy no fiadanana. Raha tonga eto amin'ny tantsika ny Asirima ka miditra ao amin'ny trano be atsika, dia anangana mpiandry 7 sy mpanapaka 7 hisakana azy sika, ary andaniny tany Asiria amin'ny sabatra sy ny tany Nimroda ao an-tanànany ireo, ary izy hamonjy amin'ny Asirianina raha tonga amin'ny tantsika sady manitsaka ato amin'ny faritantsika ireny. Dia mbola ho tohizantsika ny famakiana teny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:20 andininy 420 ka hatramin'ny 7:20. Korintianina voalohany toko 5:20 matomboka amin'ny 420 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia atolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra, fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena, fa ny zavatra rehetra efa napanekeny eo ambanin'ny tongony, fa na dia ataony hoe aza ny zavatra rehetra no napanekena, dia fantatra marina fa tsy mahisan'izany izay napanaiky ny zavatra rehetra azy, ary rehefa napanekena azy ny zavatra rehetra dia ny tenan'ny zanaka koa aza no anaiky izay
nampanaiky ny zavatra rehetra azy mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Amen. Ho faranantsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko 12, Lioka toko 12 atomboka amin'ny 2:30 ka hatramin'ny 40. Rehefa hita izany dia iarahantsika mamaky eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, aza matahotra ary ondry vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Amin'io ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo, dia arena ny an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba, fa izay hitoeran'ny arenareo dia ho any koa ny fonareo. Aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandro ny tompony, raha avy mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hinana, dia ho avy ka hanompo azy, ary na avy amin'ny fiambianana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambianana fahatelo, ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamiana, dia miomana koa ianareo, fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, tsy mitsahatra ny misaotra sy mankalaza ny anaranao izahay, indrindra fa amin'izao fotoana fanombohan'ny herinandro sambatra izao, dia indreto izay manondrika ny lohanay eto anatrehanao. Misaotra anao noho ny teny izay novakian'ny mpanomponao teo, ary ankehitriny dia mbola averinay aminao ny saotra sy dera ary laza, satria ny teninao dia efa nanehoana ny voninahitra tamin'ny olona maro ary tamin'ny toerana maro. Ary engany Tompo Andriamanitray, ka mba tsy taky ny diran'ny teto no hidiran'ny vahoakanao, no hivoahan'ny vahoakanao eto, fa andray ny tena teny soa, sakafo mahavelona ary fanahy masina, ka izany no entiny hivoaka eto amin'ity vavahadin'ny lanitra izay atongava ny aino ny teninao ity. Koa raha hotoriana ny teny izay novakiana teo, dia engany ka mba ho tany lonaka, engany ka mba handray izay tena tsara no hoenona, ary ny sofina izay nomenao anay dia ho sofina tena mahay miaino. Ny fo izay nomenao anay dia fo tena mangorangoraka sy mahay mandray sy mahay ny mahay mitia ireo mpiarabelona aminay ihany koa. Dia mitenena Tompo fa miaino anao izahay mpanomponao. Amen. Mialoha ny andraisantsika ny hafatra avy amin'ny soratra masina, dia ataontsika ny hira 115. Sua
mbola ho ampitomboana aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay andraisana hafatra ho antsika amin'ity takariva ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny Mika 5:5 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Mika 5:5 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Ity Mika 5:5 andininy voalohany hatramin'ny 5 ity ry havana dia teny faminaninany amin'ny ahaterahan'ny Mesia sy ny hotoetry ny fanjakany. Ary io teny faminanina io dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay Mesia voaositr'Andriamanitra hitondra famonjena, hitondra fiadanana ho an'ny olombelona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ity ten'Andriamanitra izay anjarantsika ity ihany koa dia azontsika maneho fa antompo ny fanjakana. Antompo ny fanjakana, ka izany fanjakana izany dia ampiariny eo amin'ny fiainan'ny olona. Antompo ny fanjakana, ka voalohany indrindra ho raisitsika ao anatin'izany dia hoe tompo-tsafidy izy amin'izay anehoany ny voninahiny. Antompo ny fanjakana, ka tompo-tsafidy amin'izay anehoany ny voninahiny izy. Indrindra rahantsika mamaky ny andininy voalohany amin'ity Mika 5:5 ity, rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe fa ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy eo aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely, hatry ny fahagolany efa novoahany dia hatr'izay. Voalaza eto amin'ity andininy voalohany ity fa ny amin'ny Betlehema, lay tanàna kely anankiray, lay toerana izay ivoahan'ilay Mesia. Ary ambarany mazava tsara eto fa Betlehema to tanàna tsy dia makaiza loatra, to tanàna kely nety nilazany azy, tena hoe kely indrindra. Ary ny anambarany azy ara dia ambarany fa to tsinotsinona mihitsy io tanàna io raha hoarina amin'ny tanàna lehibe izay teo amin'ny Joda tamin'izany fotoana izany. Satria ilay filazany azy eto dia hoe izay kely tsy tokony ho arivon'ny Joda akory. Io tanàna kely io no nofidian'Andriamanitra, aninona araka ny nambarany eo? Ivoahan'ilay Mesia, aterahan'ilay Mesia. Mazava ho azy fa betsaka ny tanàna izay mety lehibe, betsaka ny tanàna izay mety malaza, fa ity tanàna kely ity no nofidian'Andriamanitra, no nentin'Andriamanitra nanehoana ny fahalebiazany, nanehoany ny voninahiny. Aza ny fanjakana mantsy, ka tompo-tsafidy izy ny amin'izay hanehoany izany voninahiny izany. Dia tena mazava tsara eto fa na dia toa tsinontsino ara ilay tanàna kely, na dia toa heverin'ny olona fa toa tsy dia makaiza akory ary, fa tao no nanehoany izany voninahiny izany. Ry havana malala, tsarovo fa tompo-tsafidy amin'izay tia nanehoana ny voninahiny io Andriamanitra izay vavahantsika io. Izay mety ho heverina ho kely, izay mety ho heverina ho tsinotsinona, izany no nofidiany eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto ity. Ary izao ry havana ny tokony ho tsarovantsika ihany koa fa Jesosy Kristy ilay mpamonjy izao tontolo izao dia zanaka inona moa izy raha ny tantara ao amin'ny filazantsara? Zanaka mpandrafitra. Mety ho heverina ho asa ambany izany tamin'ny fotoan'andro, mety ho heverina ho kilasy mety tsy dia makay izany, kanefa tao anatin'izany no nosafidianan'Andriamanitra, tao anatin'izany no nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ary raha mbola mijery koa isika ireo mpiandrondro tanatsara, raha kilasiana eo amin'ny kilasy sosialy izany mpiandrondro izany, mba anisan'izay mba manana voninahitra eo amin'ny fiarahamonina ve? Mba anisan'izay mba tsongon'olombolo eo amin'ny fiarahamonina ve ny mpiandrondro? Fa tao anatin'izany Andriamanitra no naneho ny voninahiny. Ary ireo mpiandrondro tanatsara eo no nisehon'ny anjely, nanambaran'ny fahatongavan'ilay mpamonjy, nanambarany any amin'ilay fiavian'ilay mpamonjy. Ary raha mijery ary isika ny ten'Andriamanitra eo amin'ny Lioka izay anisan'ny novakiana teo, Lioka 4 izy teo, 12 ny andininy 2:70, dia ny andininy 2:70 andenge raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany aza matahotra ry ondro vitsy
fa efa sitraka ny rainareo ny anomenareo ny fanjakana. Aza matahotra ry ondry vitsy to entina ilazana fahakelezana, to entina ilazana hoe tsy manana fahefana, kanefa ao anatin'izany indrindra no itenenan'Andriamanitra hoe ho tanteraka eo aminareo ny fanjakana. Inona ny afatra ho antsika ao anatin'izany ry havana amin'izao akatoko ny fankalazantsika ny nahaterahan'ny mpamonjy izao? Ny afatra ho antsika ry havana dia izao: antompo ny fanjakana, ka izy Andriamanitra no manana ny safidiny anehoany ny fahalebiazany. Isika dia mety mieritreritra hoe kely, izaho sy ianao dia mety mieritreritra fa kely, tsy toy inona raha mitaha amin'ny hafa, fa ao anatin'izany indrindra no tian'Andriamanitra hanehoany ny fahalebiazany. Na dia mety ho tsinotsinona, fa io indrindra no tian'Andriamanitra hanehoana ny voninainy. Koa noho izany ry havana dia mitarika antsika hayanetry-tena ihany koa Andriamanitra. Mitarika antsika hahay andeha amin'ny fanetretena, hanetry-tena amin'ny zavatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto hoe tompo-tsafidy Andriamanitra amin'izay hanehoany ny voninainy. Faharoa dia izao: antompo ny fanjakana, ary izany fanjakana izany dia ampiariny eo amin'ny fiainantsika olombelona. Antompo ny fanjakana ka hitantaratra ao anatin'izany famitana ny fanekena izay nataony izy tompo. Mitana ny fanekena izay nataony izy tompo. Ity andininy voalohany ity izay fanovakitsika teo ity dia maneho ihany koa famitana ny fanekena ny tompo, ary ny teny fampanantenana izay nataon'Andriamanitra dia efa notanterahany. Fa raha mijery isika ny amin'ny hoe Betlehema dia efa hitantsika tsara fa tanàna izay nahaterahan'i Davida io Betlehema io. Raha mijery isika ny Samoela voalohany toko 2:10 mandomboka eo amin'ny 1:1 eo hatramin'ny Samoela voalohany toko 7:10 hatramin'ny 2:20 dia tantaraina mazava tsara ao anatin'io fa Davida ilay zanak' Jese Betlehemita hoy izy, zanak' Jese Betlehemita i Davida. Fa ambara ihany koa fa io Jese io dia hoe Efratita, ambarany tsara zany eo amin'ny Samoela voalohany io. Ka Andriamanitra dia efa niteny tamin'ny Davida fa hoe ampitoetra mandrakizay ny fanjakany. Andeha nge jerena kelintsika mihitsy ny Samoela faharoa toko 7 andininy 2:20 sy ny 13:20. Ao no ahitantsika ny amin'izany hoe Andriamanitra dia efa niteny tamin'i Jehovah Andriamanitra fa ampitoetra mandrakizay ny fanjakany, hanehoana fa io Andriamanitra io dia mitana ny fanekeny, mitana ny fanekeny. Vakitsika ilay Samoela faharoa toko 7 ny andininy 2:20 sy ny 13:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa tapitra ny andronao ka hodimandry any amin'ny razanao ianao, dia atsangako andimby anao ny zanakao izay ateraka ao, ary ampitoeriko ny fanjakany, dia io no anao trano ho an'ny anarako, ary izao kosa ampitoetra ny seza fiandriana ny fanjakany ho mandrakizay. Mazava tsara ilay ten'Andriamanitra hoe ampitoetra ny seza fiandriana ny fanjakany Davida ho mandrakizay Andriamanitra, ary dia tanterahiny amin'ny alalan'ilay Mesia taranaka Davida izany. Teraka nivoaka avy tao Betlehema izany. Davida ilay teraka nivoaka avy tao Betlehema, ary dia tanteraka izany faneken'Andriamanitra izany, ary dia nitoetra mandrakizay tokoa ny fanjakany Davida. Ary dia marina tsara indrindra. Ndeha nge jerentsika ny andininy 7 manamafy an'izany ao amin'ny Mika toko 5 teo. Ny andininy 7 ao amin'ny Mika toko 5 no ahitantsika fa dia tanteraka tokoa izany teny fampanantenan'Andriamanitra izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah Andriamanina. Fa andro fa izay ireny, fa izao dia lehibe hatramin'ny faran'ny tany izy. Izany ilay fanekena nataon'i Jehovah Andriamanitra tanteraka tamin'ilay taranaka Davida. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, antompo tokoa ny fanjakana, mpanjaka ny mpanjaka rehetra Andriamanitra ka miasa mahatanteraka ny fampanantenany. Tadidio ry havana fa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ilay zanak' Davida ny fampanantenan'Andriamanitra. I Jesosy Kristy tokoa ilay mpanjaka te hanapaka eo amin'ny fiainantsika. Jesosy Kristy ankehitriny ilay mpanjaka mandrakizay
te hanapaka eo amin'ny fiainantsika. Ary izy no mpanjaka ny mpanjaka, tsy misy to azy fa mpanjaka ambonin'ny mpanjaka rehetra izy. Te hanjaka mandrakizay mba hanome antsika ny fiadanana izy. Ary izy no miasa amin'ny herin'Andriamanitra ka afaka mandresy ny herin'ny ratsy rehetra izay te hanakorotana ny fiainantsika. Izy ilay mpanjaka manjaka amin'ny herin'Andriamanitra, afaka mandresy izay mety ho endriky ny faharatsiana rehetra ao anatin'ny fiainantsika ao, te hanapaka ao anatin'ny fotsika ao. Fa izaho sy anao mo manaiky anjakany tokoa ve isika? Mo manaiky iaina n'izany Jesosy Kristy izany ve eo amin'ny fiainantsika? Manaiky ho tapahany izany Jesosy Kristy izany ve isika eo amin'ny fiainantsika eo? Fa mpanjaka mandrakizay izy. Jesosy Kristy no andriana ny fiadanana ka afaka mitondra fiadanana ho antsika amin'izao fiainana izay toa feno tebotebo lava izao. Koa dia avelao anjaka ao am-pontsika ilay Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka, fa izy no tena mpanjaka, tompo ny tompo ary Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Matoky azy fa izy ilay mpanjaka mandrakizay manatanteraka ny teny fampanantenana mahasoa antsika olona. Koa meteza anjakany eo amin'ny fiainantsika dia ho resy ny fahavalo rehetra ka handray ny fiainam-piadanana avy aminy isika, araka ny teny fanambarany manao hoe fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ho aminareo ry havana izany fiadanan'ny tompo izany. Amen. Vavaka isika ry havana. Andriamanitra rahay zanaka fanahy masina misaotra anao zahay. Andriamanitra miteny sy manambara aminay isan'andro isan'andro ny sitraponao izay tianao hiainanay. Tamin'ity androany ity dia nambaranao taminay indray fa ianao tokoa ny mpanjaka, ary ianao no tompon'ny tompo, tompo tsafidy amin'izay anehoanao ny voninahitrao ary mahatanteraka sy manefa ny teny fampanantenana sy ny fanekenao eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra tompo fa rehefa nandre izany teninao izany tokoa zahay, izay ilay nihevitra fa ny tenanay no kely sy bitika indrindra, kanefa ianao dia manana ny safidinao, masy mandidy ianao ka afaka manjaka eo amin'ny fiainanay, maneho ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay. Koa ankehitriny tompo Andriamanitra io dia manaiky zahay anjakanao. Tario zahay amin'ny fiainanay rehetra, dia omeo fifaliana mandrakarivo zahay mba ho feno ny voninahitrao tokoa ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany rakitra tsika izao dia ataontsika ny hira fa 7:20. Ave
mipetraka isika rehetra. Izao sika dia hiditra amin'ny tapany faharoa dia niseho izay ataon'ny sampana Dorcas, koa mihaino finaritra daholo sika rehetra. Ataontsika ny hira fa 370 ho fanomanan'ny Dorcas.
Ny filazana ny raza Jesosy Kristy zanaka David, zanaka Abrahama. Abrahama niteraka Isaka, Isaka niteraka Jakoba, Jakoba niteraka Juda niteraka Fareza, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka Rama, ary Rama niteraka Nadaba, ary Nadaba niteraka Sona niteraka Salmona, ary Salmona niteraka Boaza, ary Boaza niteraka Obeda, ary Obeda niteraka Jese, ary Jese niteraka ary Davida niteraka Solomona Davidia, ary Solomona niteraka Jeroboama, ary Jeroboama niteraka Abia, ary Abia niteraka Asa niteraka Josafat, ary Josafat niteraka Jorama, ary Jorama niteraka Oazia, ary Oazia niteraka Jotama, ary Jotama niteraka Ahasa, ary Ahasa niteraka Hezekia, ary Hezekia niteraka Manase, ary Amona niteraka Josia, ary Josia niteraka Jekonia, Rahalaby, ary taory Babilôna, Jekonia niteraka Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerubabela, ary Zerubabela niteraka ny Abihuda, ary Abihuda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka hoy ny soratra masina. Fifaliana lehibe ho an'olona rehetra raha Kristy. Izao tontolo izao samy mankalaza ary samy manana ny fomba hely mankalaza ny hoe. Ka hoentiny sampanadokasika aloha ho any Argentina, manahoana ilay mitona any Argentina rehefa Kristy mba ho any I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish
mafana ny andro any Argentina rehefa krismasy, mitovitovy ny aty Madagasikara ihany, fa tsy fantatritsika fotsiny hoe be orana izy sa tsy be orana, fa ny fantatra dia hoe mafana ny Argentina rehefa krismasy. Ny fanomanana krismasy dia manomboka amin'ny voalohandohan'ny volana Desambra eo, mankalaza adventy koa ry zareo. Dia rehefa krismasy zany ny trano dia voaravaka jiro sy fehezam-boninkazo maitso. Ny fehezam-boninkazo mena sy fotsy dia miantony amin'ny varavaran'ny trano. Ny hazo krismasy koa dia malaza be, ary matetika no voaravaka be ihany koa zany ny hazo krismasy any Argentina. Ny alin'ny krismasy no ny olona sasany dia mametraka baolina landihazo eo amin'ny hazo krismasy mba hanehoana ny lanezy. Ny alin'ny krismasy no tena fankalazana ny krismasy any Argentina. Io no tena fisakafoanana lehibe indrindra. Matetika dia manomboka amin'ny folo ora alina na amin'ny 1.2 ora alina eo ny manomboka misakafo ny olona rehefa krismasy. Misakafo amin'ny 7 tena misakafo e. Ankoatran'ireo sakafo malaza sasany dia misy ny voron-tsilozana atono, ny henan-kisoa atono, ny voatabia voatoto, ny salady ary ny sandwich maro isan-karazany. Tena misakafo e. Amin'ny misasakalina dia misy ny feon'ny afomanga maro. Ny olona sasany dia tia mandeha mamonjy fotoam-pivavahana, mamatonalina. Fa ny hafa kosa aleo ny mijanona ao an-trano ary mandefa afomanga. Aveo ankoatra ny fanomezana, mifanolotra fanomezana zany ny Argentina rehefa krismasy. Ary io fanomezana io tsy isy hoe inona fa arak'izay mba falipon'ny mpanome sy le omena zany. Eo ambanin'ny hazo krismasy no matetika anaovana izany fanolorana fanomezana izany. Ary tena mankafy, ary tena manao fety mampifaliana, ary tena manao izay ampifalifaly azy tokoa ny mponina Argentina, ary mifampirary soa rehefa krismasy. Any Argentina, ny teny fototra ampiasaina dia ny teny espagnol. Noho izany dia izany ny Merry Christmas any Argentina. Misaotra anareo nanaraka nanaka any Argentina, metsika tehaka ry zareo. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad.
miomana ny hira teraka anio teraka anio
Ary taorian'ny findrany tany Babilôna Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, ary Jekonia niteraka Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerubabela, ary Zerubabela niteraka ny Elikama, ary Elikama niteraka ny Azora, ary Azora niteraka Elihoda, ary Elihoda niteraka ny Eliezara, ary Eliezara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ny firenena rehetra dia mankalaza ny Krismasy. Ny firenena mankalaza Krismasy. Efa tany Argentina itsika teo. Fa mba andondreny zay tsika ho any Afrika Atsimo e. Mba manahoana reny any Afrika Atsimo any. Ny fomba mampanao ny rehefa Krismasy e. Andao hiaraka amin'ny sampana Dorcasy ho any Afrika Atsimo isika. Dia ho hitatsika tsy dia lavitra atsika kory Afrika Atsimo. Fa ho fantaritsika zany a. Manahoana zany Krismasy any Afrika Atsimo zany. Rehefa mba sendra mba makany tsika manao Krismasy. Dia mba efa mahita hoe manahoana zany Krismasy any Afrika Atsimo. Mbola antsona telefônina angamba ry zareo dia tonga. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze zuhambe nami. Satria any amin'ny olabolantany atsimo i Afrika Atsimo dia Krismasy fahavaratra koa ohatra ny aty amintsika koa ny any Afrika Atsimo zany. Fahavaratra koa ny Krismasy any. Noho izany dia misy masoandro sy voninkazo tsara tarehy mivelatra tanteraka manatsara ny tontolo manodidina. Ny mponina any Afrika Atsimo rehefa mankalaza Krismasy dia fitsangatsanganana ankalamanjana no mahavantana azy. Fitsangatsanganana eny amoron-dranomasina. Dia tena malaza tokoa io amin'ny Krismasy io tsangatsangana. Ny sakafo ny tena zava-dehibe amin'zareo. Rehefa mankalaza Krismasy zany Afrikana Atsimo, ny sakafo ny tena zava-dehibe. Ny sakafo Krismasy rehefa ny Afrika Atsimo, gana, hen'ombin'atono, kisoan'atono na le ataontsika hoe cochon de lait miaraka amin'ny vary mavo sy voaloboka ary anana. Arahany pudding Krismasy izany. Anisan'izany ny fihinanana barbecue. Ary ny tsindrin-tsakafo nentim-paharazana. Ny tsindrin-tsakafo nentim-paharazana Afrikana Atsimo antsoina hoe malva na pudding no manampy azy. Tena mihinana.
ary tena manara-po tokoa. Amin'ny andro krismasy mivory ny olona isakafo atoandro, na io fianakaviana, na io mpinamana, na io mpanolo-bodirindrina, mivory rehefa sakafo atoandro, na io ao an-trano, na eny amoron-dranomasina. Izay ny fomba ny Afrikanina tatsimo rehefa mankalaza krismasy. Fomba ny Afrika Atsimo koa ny amin'ny tolakandron'ny krismasy, mitsidika fianakaviana, mitsidika namana. Zay koa zany fomba rehefa ny Afrikana. Io zany fotoana mba hanararotana hitsidiana fianakaviana, hitsidiana namana any Afrika Atsimo. Amin'ny teny Afrikanina, ny hoe araba tratran'ny krismasy na ny hoe zany antsoina hoe Merry Christmas any Afrika Atsimo. Mankasitraka anareo nanaraka anay nakany Afrika Atsimo, tehaka ho avy eo atsika. Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. ¿Qué dice africano? Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. This is a season of love. This is a season of joy. Celebrating Jesus Christ. Celebrating His. Miomana ny hira, iza mo io zazakely.
Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omenantsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mipanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ny androson'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakana, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny, hatramin'izao ka ho mandrakizay ny fahasari-piaron'i Jehova tompony maro no hatanteraka izany. Raha izay ny tany Afrika Atsimo, dia mbola misy firenena izay tsy kristianina, firenena tsy kristianina nefa manana fomba fankalazany ny krismasy ihany koa. Andenga isika ho an'ny Chine indray nisy no manko tsy mba kristianina fa manana vin'Andriamanikafa izy fa nefa mankalaza krismasy. Hoentiny sampana Dorcas ho an'ny Chine nareo ry havana.
any Chine. Eo amin'ny iray isan-jaton'ny olona ihany no kristianina. Ka zavatra vitsivitsy momba ny krismasy ihany no fantatry ny ankamaroan'ny olona. Noho izany dia any amin'ny tanan-dehibe ihany no ankalazaina matetika ny krismasy. Ao amin'ireo tanan-dehibe ny Chine, ao ihany no misy hazo krismasy, jiro ary haingo mirentirenty eny an-dalambe. Amin'ny teny sinoa, happy na Merry Christmas dia hoe zay ny anazy rehefa mirary krismasy izy. Manao izy na dia tsy fantany ary a. Vitsy ihany ny olona manana hazo krismasy ao an-tokantranony. Ny mahagaga nefa ny ankamaroan'ny hazo krismasy, ny hazo krismasy plastika eran-tany sy ny haingon-trano krismasy dia vita avy any Chine daholo. Fa ny olona any dia tsy manaingo trano na manao hazo krismasy ao an-trano. Zany hoe tsy mankalaza krismasy izy nefa mamorona, manamboatra haingo krismasy alefa maneran-tany. Fomba malaza amin'ny alin'ny krismasy ny fanomezana paoma. Nofonosina taratasy miloko mena ny paoma. Ny hevitra izany dia hoe mizara fiadanana. Ny teny hoe paoma mantsy amin'ny teny mandarin dia hoe pingon, izay mitovy amin'ny teny hoe ankalazana koa ny krismasy amin'ny fanomezana ho an'ny fianakaviana sy ny olon-tiana any Chine. Ny fanomezana entana fihinanana izay miloko mena mandrakariva. Ny sinoa moa tena tian'io loko mena io. Tena zava-dehibe ny fanomezana any Chine rehefa krismasy. Dia rehefa tonga any Chine zany tsika dia raha tratra ny krismasy any zany dia mba efa manomana paoma fonosina menamena sy manomana fanomezana ho an'ny fianakaviana. Dia toy izay zany ry havana ny krismasinay tany Chine. Misaotra anareo nanaraka anay. Miomana ny hira andro hafa. Hira andro hafa.
Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy aminao ny voan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola no efa nivoahany dia hatrizay. Ny firenena tsy kristianina aza mankalaza ny krismasy, maika fa ny firenena izay mitondra hoe kristianina. Ndeha ary sika ho an'ny Madagasikara ndray. Manao ahoana reny malagasy manao krismasy e? Arahantsika ary. Any Madagasikara mandeha miangona ny ankamaroan'ny olona amin'ny alin'ny krismasy. Manomboka eo amin'ny 5:00 eo zany, ary maharitra ny misasakalina alin'ny 24 ny volana Desambra matetika. Araka ny antoko samihafa ao amin'ny fiangonana, indrindra fa ny ankizy. Ny ankizy sy ny tanora, ny olon-dehibe, maro no manao hira sy tantaran-tsehatra amin'ny fankalazana naterahan'ny mpamonjy. Mandeha angona koa ny olona amin'ny andron'ny krismasy. Aorian'ny fampampivavahana krismasy na ny fety krismasy dia manome vatomamy ny fiangonana, manome vatomamy biscuit na chocolat. Zay ny fomba fiangonana any Madagasikara rehefa krismasy. Ireto misy hira krismasy malagasy sasansasany. Hira malagasy, hira krismasy sasansasany malaza. Ao ny hoe sambasamba zanahary. Zay hoe tombony lehibe
ry tompony nanyrano ny zanakao tokana hamonjy anay amin'ny fahotanay. Ao koa ny avy ary mino. Fa misy tononkalo izay tena tiany ny ankizy koa dia ny hoe Amina Krismasy dia miarahaba ny tsirairay amin'ny filazana hoe ny fianakaviana malagasy dia tia miara-misakafo amin'ny Krismasy. Manao sakafo ary tena sakafo be tokoa. Iarahan'ny mpianakavy mihinana izany ny atoandro ny Krismasy. Ny an'ny malagasy tsy dia misy hoe inona ny tena atao fihinana rehefa Krismasy fa mihinana vorotsiloza, henan-kisoa, henomby, akoho amam-borona. Ny fomba ny malagasy koa dia manao akanjo tsara tarehy izy rehefa Krismasy. Zay tsara indrindra ananany no anaovany rehefa Krismasy. Zay zany malagasy rehefa mankaraza Krismasy. Amin'ny atoandro Krismasy zany reny sakafo tsara reny dia arahana mofomamy manokana. Zay zany ny fombany. Fotoana mahavokatra letisia koa ny any Madagasikara rehefa Krismasy. Ka ny andron'ny Krismasy dia mihinana letisia ny olona. Mividy daholo dia mihinana satria io zany ny voankazo Krismasy rehefa ny Madagasikara. Anisan'ny voankazo ankafizin'ny malagasy koa zany ny letisia rehefa Krismasy. Dia toy izay sy toy izay ny Krismasy any Madagasikara dia misaotra anareo niaraka taminay nakany Madagasikara. Veloma Dadagaby.
Le veloma teo ry mpitendry a zay ny fangatahana. Somary ambarina kely ny cléany.